Manganatana witi sukino ichenjuni wavinawe sanatika antatano itakyana fambula tanura ulabeni sitabu kanyefaza tobina lotero famitaritus anibani wavino sanjiko Sanjiko, manganatana witi sukina, ichenjuni wavinawe, sanatika andatano, itakyana fambula tanura, ulabeni sitabu, kalefaza tokila lotero, famitaritus anibani wavino sanjiko. Mananatiza, sentie fasaiga vuwa. Nini na maflatina na kanyana tripapa sinilinge. Mananatiza, ununi fitia wakana. Chitia kwara inoni lalata, sekana ni pasa, wiya sanjiko. Mora heliaro, reda isanandri, chapitano fianano, charu pitara sandiko, papasi mama chewanila na watage, aperu nasi yantuka, isairi hita, ileno sahala izofuto, asandiko. Okaru asante, mora hiliaro, yureta isanandri, chapitano fianano, charu vitara zanjiko, ipapasi mama chewanila na watage, ambiru nasi yantuka, iserihita, ileno sahala izofuku, asanjiko. Ulambi utinya nosa tinkulyantera niti, tani tikiti, hanana tekita, leipeano, asanjiko. Kanuru visani mairisa mianata, visani nulala tukana, iantuka ni wazina, tukazanjiko. Mairisa mianata, sanjiko. Para maere, tukide sanjiko. Mairisa mianata, sanjiko. Para maere, tukide sanjiko. Singing sanjiko. Vitanjinesa anatumia Sanya Santikon, Samantha
Eny ary paotratsika atsika rehetra. Ty satroka hoe akama ity zany kaskety ity dia ramatoa kely Cynthia Razafimbelo no nanamboatra azy ary afaka mikomandy tsara tsika. Ho avy moa ny fotoana ionan'ny akama indray amin'ny fifampairavana tratry ny taona ka de afaka mikomandy sady tsika dian'izao. Fotsifotsy de mavokely no tena couleur m'existe ary ny lehilahy zany de fotsifotsy, ny an'ny vehivavy de mavokely. Tena tsara izy sady confortable ary tsy afenina fa mihaja koa le izy en même temps. Efa presque herintaona zao ty kaskety ty, tsy mihetsika mihitsy le izy. Anisan'ny kaskety fanaovako ty rehefa manao eto tsika. Paotratsika topoko arahaba isika menakavy, sorona koa ny solomaso, ovaina ny solomaso. Ny fanarahantsika androany dia tena moa mbola arahana foana amin'ny fitsaboana ary fitsaboana akaiky ka raha vao tonga ny infirmiera mpanara-maso dia tsy maintsy miala eto amin'ny fandarana ka hira no alefako amin'izay fotoana izay. Ny ahafantarana hoe tonga izy dia mampaneno sonnerie ary ambavady ery dia henoko dia miakatra izy dia miala kely ahako 3 minitra dia manao contrôle satria tsy maintsy contrôlena akaiky le dala noho ny mbola tsy fahasalamana tena tomombana, tsy azo afenina zany. Androany tsika dia nanao hiresaka momba ny akamitsika, resaka zavatra maromaro tsika fa ny tena votoatin'ny resakantsika androany dia nanao ino ty izy teo interview ny vady andefimandro ny Ramatoa Raissa zay filohan'ny ho lavitry ny vaditany moa ny filazan'ny huissier raha tsy madiso topoko, ny huissier ao Madagasikara, Andriamatoa Alain Rakotondrino. Manodidina an'izay zavatra izay dia maro ny révélation ary hanao karazana chronique kely na hanao rapport compte rendu ana investigation aminareo zany satria tsy maintsy ho resahana na izany zany ny amin'ny momba ny Andriamatoa Imbiky Herlaza. Andriamatoa moa zany satria ho azavaiko eo ny antony rehefa avy eo. Salama Olivier Andrianada topoko. Ka dia hirosotsika nefa hira anankiray tsika satria efa elaela izy ty tsy henoko. Androany tsika de spécial solo fa ho atombokitsika amin'ny nono le hoe hira nono hoe hoy ianao satria ny tena rehefa manao an'ity fanadihadiana sy ny karazan'ity zany dia mahatsapy ianao fa hoy ianao no tena betsaka ary samy mahay milaza toy ny voatango misy soratra daholo ny tsirairay ka eo no mahasatra an'le asana fanaovan-gazety amin'le izy amin'ny toy n'le fitsongoana dia sy ny fanadihadiana atao ka tonga de tsoriko eto fa tsy ny hevitry ny mpanao gazety na ny hevitry ny mpanadiady no entiny eto fa iova mian-dalana tsikelikely zany no fandaharantsika. Hanomboka amin'ny fitenenana ny olona ivelan'ny fandaharantsika ary tsy afenina fa hanomboka hivadika ho roy amin'ny internet zany hoe hivadika web radio tsika. Tsy ho ela efa misy olona manao conception zany. Ny rariana dia ho vitan'io raha naman'io anatin'ny fotoana fohy le izy satria tsy afenina fa mivadika ho radio privé mihitsy tsika amin'izay fotoana izay ka sady mandeha amin'ny Facebook no mandeha amin'ny web radio ka ny dikan'izany web radio zany privé zany dia fantatrareo fa tsy tonga foana tonga eto fa mandoto vola ianao zany fa hatreto zany dia mbola gratuit daholo ny rehetrarehetra niza miditra eto sady tsy manome vola ho an'ny chaîne no tsy manome vola ny mpanao gazety fa hivadika ho tsikelikely ho radio tsika web radio fa fatapatatra ny anaran'izany RMF ka ho avy tsikelikely amin'izany tsika. Tsy maintsy mandroso ary tsy maintsy mivoatra ihany koa anatin'ny zavatra atao. D'accord. Anao tatrasika mazava ho azy
Andreo aloha ianao ny hoy ianao tsika davary nono. Fiainanao tsy vita moramora fa miasa rotry isanandro fa na misy azy zany na tsy misy io mariany nombolagany tsy amiampitona yatoantrano Udawitatsika yasamana Bae pasasanyanya Simulaita Fanadisi azizani natsi Mariani nombolagani Cisarizariki Famakara Yezaka anao ny mety mba hamerena nindray ilohataona vetivety fa na nisy azy zany na tsy io mariany nombolagany alay mafia mangatsika faradesi azizany na tsy misy io mariany eny ary manay mafy aho izy mbianonao ary mangatsika Bonjour. mangatsika amin'ny asa amin'ny fanahina sy ny zavatra mitranga ny tena kokoa ao anatin'izany zavatra any dia
Tsy ny tenako tsy izaho manokana fa ny zavatra mitranga araky ny fisehoany sy ny fisehoany no itenenako hoe manahy mafy aho satria misy germe na préparation andehanana any amin'ny zavatra pire na dangereux ozy izy andriamatoa hiary fidy raha manandray be zay qui se trame quelque part. Il y a beaucoup de gens, il y a quelques groupuscules qui s'apprêtent à ravir, sinon prendre le pouvoir par la force, tout en manipulant le peuple. Miteny fangaro teny vahiny aho satria tsara ihany ny miteny an'izay satria ny antony maro reo havatsika aty Dilambato zany no mihaino an'ity fandaharana ity ary tena miangavy milelam-paladia mihitsy Monsieur Fleury rehefa le tena mba ohatran'izay mba asivy teny frantsay ihany satria ny zanakay tena intéressé mihitsy amin'ny resaka Madagasikara ary mihaino nisy fandaharanao kanefany zay koa nefa tia hampalala ny zanakay momba ny tantaran'i Madagasikara sy ny zavatra mitranga any Madagasikara any ka mba miangavy mba ataovy tsy maninona re ataovy vary amin'anana fa mba miezaka eo le izy. Ceci étant, moi j'ai dit, je vous promets, parce que je peux pas faire à 100% en français, parce qu'il y a d'autres malgaches aussi qui me disent qu'ils ne comprennent pas entièrement le français. Et donc voilà, je serai à mi-parcours entre à moitié malgache et à moitié français. Il y a d'autres aussi qui réclament, vous pouvez pas faire en anglais des fois? Oui, pourquoi pas, mais ça va être saoulant quand même à la fin, parce qu'après, il y aura d'autres qui vont demander en allemand, allemand, allemand lycéenne mba haiko zany, rehefa miteny ianao de mety mba voavaliko ihany ao anatin'izay fa aleo re hijanona amin'ny teny frantsay sy ny anay, indraindray no misy teny anglisy ihany teneniko eo, de mba miezaka ohatran'izay tsika. Satria ty fandaharantsika ity zany hatrany Danemark maheno azy, mihaino azy hatrany Australie, taraina ny sasany hoe Monsieur Fleury mba eto ozy izy de mba mety aminay le fandaharana satria any aminareo ozy izy hariva be, aty aminay mbola vao maraina be, en arabe tsy possible zany tsy vitan'ny dady zany, zany hoe tsy kranina be tsy polyglotte anie za de maro le fiangaviana zany fa ny tena marimaritra iraisana ny lahady de ohatran'izao hoe manomboka amin'ny 12 sasany, miala tsiny aloha amin'ny fahatarana, amin'ny 12 ohatran'izao, fa tena tsy ho zakany tsena raha ohatra hoe zao aloha zany de ora finanankanina fantatrareo tsara aty. Ka ny ialana tsiny zany ny amin'izay. Ny faharoa, Arabie Saoudite, oui, amin'ny firy moa zao any ny raha tsy diso ato ny ray ngamba ny Arabie Saoudite am'izao. Azavakely hoe le izy tapaka kely le aniko satria Arabie Saoudite zany tena mi-touché anazy zany anisan'ny toerana fandehanako zany de tapaka kely le ligne zay manko le fandehan'izy. Ito zao zanako zao tena asehoko anareo hoe nanao exposé izy momba amin'ny Madagasikara pour vous dire hoe nos enfants, nos descendants, nos progénitures s'intéressent beaucoup à Madagascar. C'est bizarre, tena hoe ary marina ny tenin'le olona zanaka, oui, 3 heures de décalage, marina ny tenin'ny olona hoe mine de rien ianao mieritreritra ozy hoe reto ankizy reto tsy mahay miteny malagasy, satria zay manko ny ankabeazan'le aty kosa aloha tsy afeniny zany, na ny any Québec any ary maro ny zanaka malagasy efa satria tany le ankizy miteraka, le environnement-ny, oui, iza moa io azafady doko? Aiza misy anareo any Arabie Saoudite mba en d'Irlande, on s'est déjà parlé, je pense, ohatran'ny efa nifampiresaka tsika, dia tany le zaza miteraka de ny environnement ny Canadien
De à la limite ary ny teny anglisy na teny frantsay no hainy kokoa, kanefa le malagasy zany tena fiera mihitsy hoe malagasy zareo sy ny karazany. Le zanako zao ty de tena miteny mihitsy hoe je vais vous parler de mon pays. Pourtant tsy afeniko anareo fa za ve moa nandeha andiangana, le zanako vazaha izy ary tsy manana nationalité malagasy. De nefa izy de miteny hoe je vais vous parler de mon pays. Tsy laozany maha-malagasy ny malagasy zany hoe fier les ankizy d'être malgache zany dans un sens, ary ils s'intéressent beaucoup à leur pays, oui, et triade efa mifampiresaka tokoa tsika. Ie, fa bon aveo tsika miditra MP en Dirande, hitanareo an'zany zany de hiresaka koa momba ny fidirana akamo. Ny fidirana akamo dia tsy sarotra, mandefa karazana lettre de motivation fotsiny nareo hoe inona ny qu'est-ce que vous pouvez apporter pour le pays, c'est quoi votre intention, votre motivation, ny cotisation dia entre minimum 5 € par mois, de mividy an'le pins nareo zany oay efa barakatra nanao nena. Aiza kely ne le pins azafady tompoko e, tokony eto le izy fa menana président indray tsy manao. Fanehoan-kevitra atosy tsy mitovy nenay tompoko, za mihinana Andriamanitra fa aleo tsy hitovy le izy tedinomsa. Ary za koa tia ny Big MJ aleo azavany am'zay fa tsy de mety amiko zany, tsy mitovy. Ka le fidirana any akama zany le lettre de motivation, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour le pays, qu'est-ce que vous pouvez apporter aussi pour notre association. C'est un mouvement, c'est pas un parti politique. Ny akama dia tsy manana prétention hoe andeha handrobaka fitondrana ary tsy mieritreritra ny hanao politika ny akama fa plutôt société civile tsika ary mouvement azo antsoina hoe progressiste raha zay no tiana lazaina. Fa ny membre ao anatin'ny akama afaka manao politika tsara mihitsy izy ho an'ny tenany, ary ny akama nefany dia libre am'zay fotoana zay raha hanohana anazy na tsy hanohana anazy. Plutôt société civile zany ny akama, mouvement izy fa tsy parti politique. Donc tsy sarotra miditra aminy. Ny vidin'ny pins de eo amin'ny 15 € eo par pins le izy ho asehoko eo rehefa aveo de ho hitanareo fa tsara be le izy ary anisany mahafinaritra. Fahatelo, hiresaka momba ny fifidianana ihany tsika aty Frantsa. Raha mandinika nareo ary mahita dia manomboka mivoatra mihazakazaka be ny fivoaran'ny raharaha. Za de mbola mitarika an'ireo malagasy ihany manana ny nationalité na manana ny titre de manana ny nationalité frantsay aty Frantsa, mba hiditra hiaraka aminay ao anatin'ny ensemble marchand. Io zany de tena structure malagasy io fa manohana ny nga Emmanuel Macron ary reconnu izy io au niveau an'ny En Marche. Ina ny antony hitaritoka antsika ao anatin'izay? Tokony ho fantatritsika fa ny olona rehetra, isika malagasy zany anisany hoe plus ou moins isolé, ary on préfère s'isoler, je ne sais pas pourquoi, on ne participe point on doit s'intégrer dans la vie sociale, économique, environnementale, politique, là où on vit zany. Mais tsika zany on est toujours dans notre esprit ilien, on préfère vivre dans notre microcosme, dans notre milieu petit, sans vraiment avoir une envergure communale, régionale, départementale, encore moins nationale. Or nefany raha mandinika tsara nareo de tsika ve de ho ambaka an'ireto arabo reto, de tsika ve de ambaka an'ireto afrikana reto, fa jereo tsara le fivoaran'le fiarahamonina aty Frantsa fa tena very lavitra be tsika malagasy nefa on est quand même à 300 000 malgaches en France.
Et mieux que ça, en Europe zany, c'est une force non négligeable zany a, ary tsy fantatritsika hoe da tsy miteny hoe ndao hanao politika na hoe ana fa tsara mihitsy e, fa tsy hoe tsy tsara ihany, miditra ao anatina structure anankiray dia afaka mametraka lobby inona mazava. Satria zao lazaiko anareo, mora kokoa amin'ny fitondrana no mandroaka malagasy anankiray miala amin'ny territoire frantsay satria ianao tsisy force, tsy manana dissuasion anao, tsy manana lobby inona hoe mitombona hoe ahoana ianao. Imagineo zany hoe sanatria zany Zemmour no tonga ao, tsisy dikany amin'ny Zemmour no mandroaka malagasy ary malagasy maro voaroka eo amindreo le malagasy tsy manana taratasy maromaro reo. De nefany ianao raha ohatra ianao affilié amina association na mouvement anankiray zany, ary indrindra isika le malagasy manana taratasy izy, manana nationalité, mivondrona ao anatina karazana parti anankiray zay any aoriana any ho tsarain'ny tantara, mety mahavita mametraka maire, mety mahavita mametraka conseiller régional, président de région, pourquoi pas ministre plus tard. Fa tsika on est trop timide dans notre approche et finalement on est fier que les gens ils disent ah la population malgache c'est un peuple gentil. Oui, gentil parce qu'on se laisse faire. Gentil parce qu'on est serviable. On est gentil parce qu'on est irak. Tsy afaka mamaly. Vao mahita an'le fotsy hoditra de matahotra. Tsindrin'ny olona de mifezaka. Ary à peine si on prenait la parole lors des réunions officielles, sasany ary raha miteny mangovotra. Nefa olon-dehibe manam-pahaizan'zao de mampalahelo zany le izy ka mila ihany ary zay nitaritako za tsy nitaritako atsika amin'ny andro aman'alina hoe mila ilaina le mivelatra satria ianao miaina amin'ny zany atao hoe fivoarana lehibe ao anatin'ny monde anankiray lehibe, de tokony manaraka an'le volon-tany ihany koa ianao, fa tsy mijanona tsika zany a tena tsy afenina malagasy mpamosavy malemy hatrany. Izy ao an-trano ao, na hitako ary zany amin'ny akama, rehefa mivory ny akama zany ao anatiny ao de tena mafy be, fa rehefa tonga ohatra fotsiny zao za zao miteny amin'ny radio Real TV, de tena lazaiko anareo fa motraka, tena motraka, nefa ny adversaire ery zany mihazakazaka mamely be, de izay mihitsy le tena toetran'le malagasy zany hoe mafy hatrano, fa vao mivoaka an'io vavahadiny io izy tsisy malemy ohatry azy eto ambonin'ny tany. Zany mahatonga antsika hoe tsy ho champion du monde amin'ny KFC, amin'ny UFC mihitsy, amin'ny MMA mihitsy. Zany mahatonga antsika hoe vao tonga quart de finale amin'ny football devant but, mivoaka tosy ny baolina. Satria tsy manana an'le esprit battant, tsy manana an'le esprit de combattant, tsy manana an'le esprit révolutionnaire, tsy manana esprit révolté. Fa de na hita aho zao mahita an'i Jules Lerman bokon'ozatra be zany. Zany tena alina mihitsy za tsy miteny hoe izy akory tsy mahay mandray fitenenana. Fa maro ny malagasy bokony, fa tena finalement tsy lasa lavitra hoe ahoana. Tena miteny amintsika an'izany a, tena en général zany le izy fa tsy hoe ny akama Jules akory no asiako. Fa maro ny gasy ohatran'izany ka malasa saina ihany le izy, mahay teny. Za zao ohatra hoe nianatra an'izany atao hoe coaching tennis zany tany Sarasota tany Miami de manaparitaka an'le izy ianao zany fa vao manao tournoi international le mpianatra ao, de déclic kely, misy hoe tena hoe midepasse kely fotsiny am'le mental zany, de eo foana ny tsy ampy. Eo foana zany ny tsy ampy, misy an'izany hoe tsy nampoziny hoe ho resiny le adversaire, dia il va conclure le match. Qu'est-ce qui s'était passé? Au moment où izy manao service, première balle, pour conclure le match, et c'était mon joueur qui servait, gasy io,
Sotonoko ny anarany. Vitanako raketa babolavo vaovao izy tamin'izay, nadaly ligne mihitsy. Qu'est-ce qui s'était passé aux nareo? Nataony le service, la balle n'était pas partie. La raquette était lâchée. Niala teny amin'ny tanany le raquette, dia nitotona tamin'ny tany, tonga dia mipoaka, rava ny cadre. Rehefa nanontaniana izy rehefa avy eo dia hozy izy hoe tena tsy naposika hoe ho resiko izy président ozy. Tsy naposika ho resiko izy ozy izy coach. Dia teo eo amin'iny farany iny vao nivoraka ny saiko izy. Ça arrive à tous les joueurs, à tous les moyens, surtout au meilleur kosa aloha marina zay. Fa le izy tena hoe endémique mihitsy izy amintsika malagasy zany hoe impiry zany Zambie zany tokony resin'ny malagasy tao Mahamasina. Fa devant but. Miakatra ambony be le baolina na mivoaka toso mihitsy. Efa izy sy le gaolina rery sisy aneo dia le mpamono baolina indray mipanika. Zany hoe isika re zany le olona tarika anareo midira satria ny tena école tsara indrindra amin'ny resaka hoe fianarana amin'ny fiainana dia ao anatina parti politika, manaja ny famarinana, manaja ny dialogy, manaja ny fifanajana ary misy tanjona mazava. Za kosa aloha mino fa tokony ho fantatrareo hoe madio na dia misy ny adihevitra, misy ny opa aza indraindray fa tena hoe bonne école mihitsy ny fanaovana politika aty Frantsa satria ny antony dia zao, raha vao tsy matatodona ianao, tsy manana argument ianao ary tsy manana formation matanjaka ianao, tsy ampy culture ianao, tsy ampy fahaizana ianao, tsy voatery hoe mianatra tany am-pianarana fa manana au moins ianao zany manana domaine anankitelo minimum vao maîtrisenao tsara dia afaka mitondra an'ilay olona ao anatin'ilay adihevitra entinao amin'izay. Dia tsy maintsy mivoatra zany ianao isan'andro raha vao miditra ao anatina zany hoe monde na structure politika aty Frantsa. Dia mazava ho azy fa miova en fonction an'izay le vision anao, miova ao anatin'izay ny capacité de perception anao sy ny analysenao ary indrindra ny réaction anao na ny ino izy teo, lasa plutôt assertif ianao anatin'le zavatra zany hoe manana capacité d'analyse zay tsy eritreretina ary tsy nieritreretinao akory aty aoriana. Dia lasa tsy afenina mpanaitetena fa ny tenantsika izao zany lasa tafiditra amin'izany hoe lasa manana force de proposition ao anatina parti. Tsy tena hoe inona proposition nataon'ny Fleury Rakotomalala satria tsy izay ny antony eto fa tena lazaiko anareo hoe tena mba hieritrereto re tompoko izay heritreritra. Maro nareo no mangataka hoe ahoana ny fidirana akama sy ny karazany. Ny akama dia mouvement ary ao anatiny rehefa mivelatra amin'ny akama ianao dia miditra amin'ilay hoe ara-tsitrapo zany izy fa tsy hoe sitrapo izy fa tsy hoe forcena dia tafiditra ao anatin'le andrasa aloha fa tsy nandeha ilay famantaranandro rehefa ela tsy nampiasaina. Amin'ny firy zao 17 dia miakatra amin'le sehatra ambonimbony kokoa hoe ensemble marchand EM zany zay manohana minga Emmanuel Macron, zany hoe voalohany indrindra zany partagenao ve les valeurs alohan'ny hidiranao. Faharoa, vonona ve ianao s'intégrer ary s'adapter ao anatin'le monde satria il faudra quand même consacrer un temps, je ne dis pas un temps fou, sinon beaucoup de temps, mais il faut s'appliquer, s'intégrer, participer, pas forcément financier, encore moins fa surtout ary ao anatin'izany parti hoe ensemble marchand zany, on parle moins d'argent, mais on parle plus de compétences, d'aptitude et surtout d'implication et de participation dans ce qu'on fait. Zay le izy. Fa ohatra ianao tonga fotsiny dia anakatom-bava dia mahay mivava mandrapavita amin'ny fivoriana, c'est pas la peine de venir parce que vous ne nous intéressez pas du tout. On a besoin des gens qui parlent, on a besoin des gens qui s'expriment, même en malgache, on a besoin des bonnes et nouvelles idées.
pour créer une dynamique gagnante. D'accord? Zay ny amin'iny. Bon, ny resaka tantasika amin'izay tsika, mifandray amin'ny zavatra ho resahantsika androany satria ilaina ihany ny mahafantatra, ilaina ihany koa ny mianatra foana ao anatin'ny zavatra atao. Ny zavatra tena hita amin'ny fiainana en général zany ao Madagasikara dia tsy afenina fa ratsy loha ny malagasy. Tafiditra ao anatin'izany aho, ampanetretena ry tompoko, ekeko zany satria tena ratsy loha ary tena hoe zavatra tena anankiray tena tsapako ary tena mampalahelo tsy mampalahelo fa tena gaga ianao zany mieritreritra azy hoe fa de nahoana loatra ary ty malagasy ty no tonga am'zany zavatra zany. Za zany tsy resaka hoe ory avamanana na hoe ohatran'izao fa tena ratsy loha ny malagasy. Ary ao anatin'izay faratsian'ny lohan'ny malagasy zay de misy fisehoana zavatra anankiroa. Satria tsika oa tsy maintsy mandeha teknika, miditra teknika tsika am'le resaka fanazavana azy de miala tsiny aloha fa de andeha am'zay lalan'zay tsika. Misy zany ny tena hoe fadisoana, tena hoe fanahiniana, zay antsoina hoe faute volontaire na intentionnelle. De misy fadisoana tsy fanahiniana, na non intentionnelle na involontaire. Zay anankiroa zay nefa zay fadisoana zay de manome zavatra anankiroa ao anatin'ny sain'ny malagasy. Dia zay tsy haiko ny mandika azy amin'ny teny malagasy fa nous zany malgache en majorité et c'est vraiment incroyable, on a toujours l'intention de nuire. Et c'est vraiment intentionnel, ny ino ty izy teo, ny amin'ny teknika judiciaire na juridika moa de tena milaza mihitsy hoe tsy milaza intsony izy faute fa elle préfère dans les termes techniques dire hoe ny définition ny intention de nuire zany de tonga de izy milaza mihitsy izy hoe tsy faute. Atao voalohany izy, atao préambule milaza hoe l'intention de nuire et l'intention délibérée de causer un dommage à autrui. De causer un dommage à autrui. Zany hoe tena anapotika an'le anovan'ny fiainan'le olona anankiray ho ratsiratsy kokoa, ny réputation an'le olona anankiray ho simba, ny statut social an'le olona ho ratsy. C'est une intention de nuire. Manana zay tompoko ny malagasy satria tena tatahotra zany ianao rehefa mijery an'izay de hozy ianao hoe fa ahoana ary izy zany e? Indrindra ny tenako zany ao anatina investigation mafana am'izao fotoana zao de meniny ato amin'ny ilany de misy ny intention de nuire. Meniny ato amin'ny ilany koa de misy koa ny intention de nuire de mety aminay mpanao gazety ny tatasika ny zavatra scoop ohatran'izany fa ianao zany misy an'le côté humain ihany hoe fa maninona re tompoko nareo no tsy mihavana? Satria nareo atao mpinamana ihany. Matetika ny olona mifankalala ihany ary indrindrindrindra mifampizara ny anina sy ny masaka matetika no manana an'ity intention de nuire ty, zany hoe ampahantra ny olona fotsiny zao. Tonga ohatra na izaho zao ary tena teneniko anareo fa tratran'izany ary victime zany à plusieurs reprises. Zay ny infirmière.
Eritrereto hoe zaza tezaiko ohatrano. Izaho zao no nandefa anazy hanao légionnaire. Fa tsy namenatra an'io zaza io. Ary mbola nanavitra azy tamin'ny resaka pression fiscale, saika nampigadra azy. Fa tsy namenatra an'io zaza io no namadika anahy, ary tsy namenatra an'io zaza io no nanompo anahy. Izy indray no mitantara atsangatsy amanorana atsangatsy amanorana any ambadika any, zany hoe manana volonté et intention de nuire mihitsy le olona aveo, nefa n'izy par rapport aminao zany manana redevabilité vraiment profonde. Misy zany tompoko, ary tena ny malagasy spécialiste am'zany, ary tena mampagaga. Andefa ny nono aloha tsika, fa aloha mba arahana maso kely ny fitsaboana satria tsy maintsy izay e. Ndao ka hiambana rehefa tsika fa tsika mandefa ny nono. Ndao ary tompoko. Mialatsiny ay ny tanora mpanatitra katlesy sy sambosa tompoko. Ka eo zany izy hoe natenako zao raha victime zany, firy ny ankizy nitazaina tao anatin'izany tokantrano hoe Rakotomalala zany. Ny tomobilinao vaovao, tena vaovao, ery ambonin'ny hazo ery no miantona. Reo olona indray mahavita mitantara ary ambadika manapotika anao. Zany hoe ny malagasy zany tena manana toetra naturel amin'ity fanapotehana olona ity. Zay zavatra hoe anisan'ny hoe satria tsy maintsy mandinika ianao rehefa mivoatra zany, mahazo an'ilay expérience ny an-dalana iny, nandehanana amin'ilay hoe alao rangahy, omena fitenenana, ovaina les structures mba manana droit à la défense, na hoe afaka miaro tena koa le olona amin'ny alalany zay, ary mampanankarena ny fiadian-kevitra koa zay par rapport amin'ny le olona zany hoe ianao dia manana dossier momba an'izao zay, ahoana misy fomba manko fanontaniana azy sy ny karazany, lasa plutôt misy manana droit zany le olona, ary normalement tokony hamaly mihitsy le olona amin'le zavatra mitranga, satria en dehors ny hoe intention de nuire dia satria ny filazana ny tsy mety ataon'ny olona anankiray dia tsy midika hoe manana intention anao inuire, vous avez l'intention de nuire à la vie physique ou professionnelle ou sociale de la personne, mais toujours est-il, le peuple aussi a le droit de savoir, le peuple a le droit d'être informé. Quand vous avez l'intention, les prétentions de participer à la vie politique de la nation, vous faites objet de toute information vous concernant. Et le peuple a le droit de savoir tout ce qui vous concerne, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, voire publique. Il y a beaucoup de vous et en vous qui risqueraient de partir et qui ne vous appartiennent plus, ça appartient au peuple. Sachez-le. Il y a une bonne partie de ce qui m'appartient, nous tiens satria manana droit ny malagasy mahafantatra hoe iza moa hoe alà miseho milay io, iza moa hoe alà miteny foana isan'andro tokony ho fantatray momba an'lahy.
Satria laha ohatra miseho mananatra be, tena marina mihitsy zany ary mitombona ny tokony ahafantaran'ny olona anazy hoe iza moa fileriram-koti-malala. Maika moa fa ny olona mpanao politika hoe ianao ty ve moa mpijangajanga sa mpampirafy sa ahoana ny tena marina aminao ty, nefa ianao to ohatran'ny to miseho mananatra be, ianao to ohatran'ny to aratsianao daholo ny olona rehetra, ianao ty ve aloha tena mba nianatra marina ary tena mahay marina, be dia be sy ny karazana ohatran'izany mba tsy ka ao anatin'izay zavatra teneniko zay hoe tena mahita anao hoe misy le volonté sy le intention zay lazaina ho aly izy ary aloha ary hoe fa faute ny ilazana azy fa par définition le izy par définition le izy tena hoe elle se caractérise par la commission d'une faute lourde qui se situe à l'échelon le plus élevé dans la hiérarchie des fautes. Elle se manifeste par un comportement d'une exceptionnelle gravité, témoignant de l'intention de nuire. Azonareo dia mandeha izy l'existence d'une faute lourde sans fa ny tena définition tena akaiky indrindra ary tena tiako indrindra dia tena mazava tsara mihitsy ary hazavainy ny référence doc du juriste comme droit privé contrat droit pénal zao on parle plutôt mamaky io satria tsy tiako ho diso ny zavatra ho teneniko dia lasa diso koa ny fandraisanareo azy hoe jereo no nahazo any DSK izy indray aloha dia tena hoe tena mpitendala mihitsy ny karerany takan'izany koa ny François Fillon. On parlera plutôt d'infraction intentionnelle zany hoe mivoatra zany le resaka faute intentionnelle fa lasa infraction. Ity resaka ity dia resaka protection de l'intégrité corporelle ao anatin'ny code pénal zany na hoe droit pénal qui sanctionne un droit au respect du corps humain. Protection de la liberté aussi corporelle. Car ce sont les deux grandes valeurs qui permettent d'envisager la plupart des infractions pénales contre le corps. Ary vao haingana nisy victime an'izany, ary zay no andraisako an'ity zavatra ity ho ataoko préambule zany hoe karazana tatasika hidirana amin'ilay ady-hevitra manaraka rehefa avy eo. Mamaky zany eo. On parlera plutôt d'infraction intentionnelle et d'infraction non intentionnelle. Lorsque le législateur parle d'infraction involontaire ou volontaire, il commet une erreur car tout acte humain suppose nécessairement une volonté. Na involontaire zany na volontaire le infraction dia misy volonté foana de nuire ao anatin'le izy. Il n'y a donc pas de ce point de vue d'acte involontaire. Ce qui est involontaire, c'est en réalité le résultat de nos actes à travers un résultat ny acte ataontsika zany na ny adalantsika no ahafantarana hoe involontaire ave intentionnel ave na non intentionnel les infractions. En droit pénal général, on oppose celui qui a la volonté du résultat, qui est coupable d'une intention, et celui qui ne l'a pas, qui est alors coupable d'imprudence. Ça n'est dans les deux cas, volonté, par volontaire, par imprudence, des coupables. Il vaut donc mieux utiliser la terminologie d'infraction intentionnelle ou non intentionnelle. Dinaby navahan'izay zavatra eo anatin'ny zavatra iainantsika zany. Dia zao, le corps humain, la protection contre l'intégrité corporelle, les infractions matérielles contre le corps humain, les infractions formelles contre le corps humain, les infractions contre la liberté corporelle, les infractions contre la liberté d'aller et venir. Io tena mitsanga any Madagasikara satria na ny manifestation raha tsy azo atao, des infractions sexuelles. Azavaiko amintsika zao, le resaka convoi de la liberté moaly dia interdit. Qu'est-ce qui s'était passé finalement? Niaccompagnen'ny polisy ary ny polisy mihitsy niaro an'le action na le manifestation moaly. Raha ny Madagasikara zany tompoko
efa mipoapoaka sy nitefotefoka ny grenady dia fantatritsika zany ny différence fivoaran'ny sain'ny malagasy sy ny vahiny. Mbola hoelitsika ary mbola lavitra. En effet, le texte suppose dia no tsara ho amin'ny olona zay maheno. Hoe ianao tsara, satria ho azavaiko ilay izy avy eo. En effet, le texte suppose l'usage d'un procédé technique. Cette nécessité est d'ailleurs indiquée à 2 reprises dans le texte par les termes captation, enregistrement, enregistrement par le terme procédé quelconque. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le fait pour des gardes de SAS d'observer à la jumelle l'imprévenu n'est pas une atteinte à la vie privée sans observation des artisans. Ni tout enregistrement non autorisé, enfin diffusé, sans l'accord des concernés, est un acte pénal et purement pénal. Ça, hein? Maro an'ireo victime mba tsy ilazako hoe izy tamin'ireny enregistrement reny no ny saisira ny justice frantsay. Teny anareo aho zany androany fa misy olona 2-3 aty à Frantsa. 2 ou 3 personnes feront l'objet d'une poursuite judiciaire. Je n'ai pas dit juridique, mais d'une poursuite judiciaire bientôt. Ny qualification ny poursuite, tsy azoko ataona miteny azy eto, fa moi j'ai eu vent de ces procédures par accident. Satria nieritreritra ny olona fa ny diffuser koa fa rehefa vérifier zareo dia tena ny alatsiny ireo partie prenante na stockholders zay ny filaza azy ao anatin'ny tony zavatra tony ka nahatonga conséquence, nuisance dans la vie professionnelle, dans le statut social et même santé de certaines, pluriel de certaines personnes qui ont été incriminées avec cette intention fervente, flagrante de nuire. Zay zany aloha tonga dia lazaiko zay efa misy zay mba vahomanao antsika tsy mieritreritra sy tsy misaina satria dans ce genre ianao rehefa manao zavatra ty andafy à partir du moment anao manana fangaro technique ka mampiditra subjectivité ao anatin'ny zavatra ataonao dia tadidio fa hoy nga adiniko le juriste zay fa ozy izy hoe mety mifamadika ny tenenako azy fa hoy izy hoe la loi s'arrête ozy izy ou l'abus commence na hoe iny ohatrohatran'izay le izy fa andrasany tedaviko hoe tena important zay teneniko zay satria tiako zaraina aminareo zay zavatra hoe expression nga finolona moa izy teo la loi s'arrête ou l'abus commence ohatrohatran'izay izy
Bonsoir. Aiza ianao? Misy terme zay e. Any amin'ny abus de droit manko no mivoaka zany matetika ary tsara ihany mba mahafantatra tsika zany hoe satria ny fiainana fianarana foana isan'andro dia non tsy hitako le izy fa tediaviko avy eo tiako tenena anareo hoe misy zay zavatra zay usus fructus abusus c'est quoi? Ka ny fiainana zany mila là où la liberté commence, non tsy zay le izy antara miziva, tsy zay le izy rahalahy, tsy zay le izy fa ialako tsiny aminao zany fa tsy zay le izy azafady tsy zay le izy fa aleo tizatsika amin'ny ihany fa zay zany azavaiko zay teneniko zay hoe misy procédure efa miala any ary asakasaky ny olona zay concerné am'zany fa misy olona telo zany eto Frantsa poursuivi am'zany zavatra zany. Anjaran'ny olona nanao ny introduction zany no manamafy azy raha ohatra mandainga dia anjaran'ny olona ihany koa no milaza hoe nisy zany na tsy nisy satria zay no zavatra mitranga ary par accident hoy le izy de aveo le olona rehefa mivérifie tany de nahita izy hoe ay ianao tsy ao anatin'ity zavatra ty fa ialana tsiny tompoko satria ny zavatra ohatran'ireny tsy maintsy za moa rehefa naray an'le de miezaka hoe nidahadala ve tony olona tony fa rehefa hitako le izy aveo de miala tsiny zareo zany. On va dire ils étaient très rapides quelques heures après parce que ny tena zara gaga hoe taon'ny présidentny olafitry ny huissier eto Frantsa no tonga de nandefa an'le izy taty amiko maître Safara zany, Safara ny anaran'le maître de tonga saina be aho hoe avo lento ty zavatra ty fa mamay ialahy raha fleur ialahy niditra tao anatin'ity fa heureusement tena tsy mbo nidiffuser an'ireny zavatra ireny satria misy lalàna mifehy anazy ireny aty a Frantsa ary tena lalàna henjana ny ohatran'izany. Ty zao nga philosophe John Stuart Mill no miteny hoe araky le tenen'le namana teo la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ouais, c'est vrai. Bon, defa hira anankiray de hiditra amin'ny fanadihadihitsika nataotsika nga Alain Rakotombina. C'est une interview riche d'information fa andehoran'izay manana hoentina koa azavaina ao anatin'le izy. Mario de Melo fa oui, merci Sekele. Saotra Sekele. Zay ny tsy afozako atsika eto e. Tsy afenina le izy satria avo ny voan'ny olona manaraka eto. Le droit cesse où l'abus commence. Sekele mba alefaso eto anie le anaran'le olona tenin'izy io satria zay le izy. Le droit cesse où l'abus commence. Tokony hisy virgule le izy zany alohan'le ou. Dahoro ianao ny solontsika araky ny teneniko atsika hoe solo no henoantsika androany ka hozakaiko ny titre nira ho henoantsika androany satria zay tokoa manko le zavatra hoe ny zavatra mitranga eto anie ireo olona tena tsy afenina aminareo fa tena zakaina tokoa. Dahoro
Uzakaiko, uzakaiko, zay anjaromenao ahy. Fa satria ianao no raiko, sady tompony fanahy. Nanafakany ahy, zay anjaromenao ahy. Uzakaiko, uzakaiko, onona olehilahy. Ka niazo fijaliana, nolanjaina noianahy. No nikapoka iafina, na izay no sitraka. Ninao salolotina, ny hamo harena be. Mbola azoko iafina, raha ianao no manome. Faizinao aho mba hoe, ka tsy anadino anao. Andebanitro panendry, sao fiainako eto iza. Egnanieny adanako, fa tsy ho tsarovana. Zay no ery azakako, fa olona toiza. Uzakaiko, uzakaiko, ka tsy anadino anao. Andebanitro panendry, sao fiainako eto iza. Egnanieny adanako, fa tsy ho tsarovana. Zay no ery azakako, fa olona toiza. Uzakaiko, uzakaiko, onona olehilahy. Iena ary toko tonga aty a. Plus de toiture à réparer. Miala atsiny a. Maro zandriko moa no tena dia misy mamangy a. Andraso aloha mba amotsy teo fa avy lavitra. Ifandombera amin'ireto zandry reto, zaho mbola tsy misotro mazava ho azy. Miservira an'ireto zandry reto aho dia aiza fotsiny kely. Anankiroa izy no tonga ato. Manatitra sambôsa dia katilesy. Gaterine zay. Manana mpikarakara toko. Velabella daholo miankamarehetra. Sira. Angala seza dia mety afaka mipetraka eo nareo mitsamy. Ty hatrany zandry e. Azo taperina tsilona mihitsy a. Ndao arytsika anombotsika amin'le fandaharana ary
ivirena kely le intention de nuire teo sy ny karazany satria iova ho any mba tsy hidirantsika ao anatin'izay zavadray. Fa na izany na zany mamela anareo ny amako ny aprena combat zany tsy voatery hoe resina mandresina ohatran'izany fa ilaina foana zany no félicité olona zany na félicité groupen'olona hoe 289 ny sucre petrao fotsiny eo ambony eo batadada de zao za zany de ny félicité an'ireto olona niazakazaka ary niezaka mitandro andro tsy mitandro andro alina sy andro atoandro nandany fotoana nandany rondoa ary niasa saina niezaka mihitsy nanao an'ity zavatra rehetra ity na tamin'ny fihetsika tsara na tamin'ny fihetsika ratsy tamin'ny fomba rehetra mba nanalana ary nana karazany hoe nitondra ny tanany nga herilaza imbiky hanao sonia ny démission. Tena midera anareo ary tsy afeniko hoe mahay nareo ary félicitations spéciales ho anareo. Ny indrisy ao anatin'le zavatra de zao hoe fanina ary lasa-dala ny opinion am'izao fotoana zao tsy fantany intsony hoe satria rehefa nitsanga reny zavatra reny mbola tsy tena officiel moa am'izao fa ny tena ao anatin'ny serasera de malala hoe voatery nanao démission Andriamatoa imbiky herilaza ary milaza an'izany amin'ny fomba officialy na tsy laza raha ny fitondrana fa toutes les informations qui me sont parvenues zany convergent vers cette démission sous contrainte de monsieur le jeune Imbiki Herlaz. Raha ohatra misy diso zay renseignement zay na izay information zay de miverina eto tsy mamenatra ako amin'ny alatsiny satria ny tena ho araky ny lazaiko zao hoe tsy infaillible. Ka dia félicité anareo nandresy averiko fanondroa ny fanotelony satria tena niady nareo na de misy ara ny démarche marionnette satria tsy ho arahan'ny olona amin'ny fitsarany nareo raha ohatra tamin'ny zavatra marina daholo ny fihetsikareo sy ny zavatra nataonareo. Milaza vaovao zany ny am'izay. Ka izao fanina ho any opinion satria ny opinion zany de nahita hoe en dehors ny diffusion zay nitranga zany hoe bon nisy ny resaka vola, resaka fitakiana vola, fangalana vola, nisy ihany koa ny laza ny tompony resaka hoe montage sy ny karazany zay concerné tao anatin'ireny zavatra reny. Zao ny fitondram-panjakana zany de tokony malala ny rôle tokony raisiny ao anatin'ny fiarahamonina. Marina tokoa mesure andraisina voalohany indrindra ao anatina objet ana polémique tsy niandry pression amin'ny quelques têtes olona na hoe pression avy any amina pseudo opposition na opposant satria aloha za tsy naheno any Ngara-Valimana nitako hoe asory ministro tsy naheno any Erajonaromampianina nitako hoe asory olona io fa ny olona nitaky an'io zavatra io dia fantatra mazava tsara hoe avaiza ny source d'information, iza ny ao ambadika ary iza ny ao anoloana. Mahafantatra an'izany fa za tsy hany moa nidirako androany fa ho avy ny tompon'andraikitra amin'izany hiteny an'izany eto ao aoriana kely eo. Fa ny fanontaniana zany de hoe inona ny tena tanjon'ireto olona
namoaka an'ireny zavatra ireny. Zay no nahatonga anahy ny nanazava ny resaka hoe intention na ny hoe volonté de nuire, intentionnel sa non intentionnel. Il se trouve que c'est intentionnel, donc la loi pourrait dire beaucoup de choses sur les actes perpétrés par les diffuseurs, ceux qui ont diffusé ces enregistrements. Ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas de juger, encore moins d'apprécier, mais je ne fais que constater. Raha izay. Ny fitondram-panjakana dia tokony tsy niandry akory nametraka niandry ny pression en opposition, nanisaka an'ilay olona, zany hoe nga herilaza imbiky, hoe miataka kely aloha ianao satria zay manko le izy hoe je comprends très bien l'acte et la décision prise de Andry Rajoelina. Pourquoi? Parce que rehefa tena mandeha les pressions dia fort possible izy raha ohatra moa zany olona marivorivo saina matatahotra frileux les pouvoirs dia mety tonga hatramin'ny fitenenana hoe mety hiongana ary mety possible zay hoe hiongana ambakin'izy dia donc tsy maintsy misakra izy zany. Io les théories de fusible zany, zay le infirmière. Ka io théorie de fusible io zany tonga dia hoe tsy miandry an'ilay izy, zay no hoe perspicace ianao proactif avy eo ianao anatin'ny fiaina politika na fitondrana. Dia efa hira kely atoko zay le anona vetivety ohatry même pas 30 secondes. Bon, dia félicité anareo zany verina tokoa ialana tsiny. Tsara be tension 119-77 ny pouce 78. Dia ny fitondram-panjakana hoa tsy niandry ny pression tsy ho raisin'ny PM atao par intérim indray ve ny fitsarana. Zany zao dia efa fandatsana zany. Dia tsy niandry an'ilay pression fa tokony hoe naka décision à partir du moment naheno an'ilay izy. Ny intro kely ao anatin'ilay zavatra dia misy zavatra téléphoné ary ohatrany hoe atao kilalaon-jaza zany le fitondrana. Namoaka ny communiqué ny SMM. Dia ao anatin'ilay communiqué misy tsy fantatritsika sarababen'ny vahoaka, misy hoe raha misy kosa zavatra zay mbola tsy fantatry ny olona, tsy fantatry ny vahoaka nefa fantatra ireo fitondram-panjakana dia tokony handray fanapahan-kevitra maika ianareo. Dikan'izay dia zao hoe raha tsy maka fanapahan-kevitra maika ianareo dia avoakanay ireo zavatra tsy fantatry ny vahoaka ireo. Zany hoe nisy menace mihitsy zany peser sur le président, sur l'État, sur le pouvoir tao anatin'io zavatra io. Avay zany nevin'izay zavatra izay.
dia samy manontanytsika ao anatin'izay zavatra zay. Ary mazava be ny valiny. Zaho tsy niandry an'le pression any fanjakana tokony tonga de nanisaka raha izay. Maintenant vao isaka zany ny anankiray vao tonontonona tao anatin'iny zavatra iny. De tokony miasa am'izay ny appareil d'État ato amin'ny investigation. Satria manana an'izany ny fanjakana hoe maintenant qu'on a sacrifié le PDAP, le personne dépositaire de l'autorité publique, sorona izy hoe miasaka kely anao, de miasa am'izay ny organe de l'État miapprécier hoe misy kosa fitenenana hoe montage iny ary non consentant ilay enregistrement. Donc zany azo ny fanjakana atao tsara mihitsy misambotra ny olona diffuser an'ireny zavatra ireny, de voalohany indrindra le olona manao échange ao anatin'le resaka telefonika. Satria ao anatin'ity zavatra ity zany de tena hoe mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa zany ny tena rôle ny Andriamatoa Marc Suzana. Est-ce que celui qui avait l'intention de nuire? Parce que rehefa jerena le enregistrement anankiray mivoaka de ao anatina chambre à coucher. Ary hita de manière palpable fa efa sorte angamba nanaovany satria tongotra milalao tongotra izy manao an'izy ary l'intention d'enregistrer sans l'avis, sans le consentement de l'autre est flagrante satria intention l'izy. Donc manomboka zany de miasa ny organe de l'État d'enquête et d'investigation hoe ianao de convoqué noho ity antony ity, inona ary ahoana, satria intentionnel l'enregistrement, enfin non consentant. Et ça a une qualification de nuire par rapport au statut social professionnel de celui qui a été incriminé par le biais de la diffusion de l'enregistrement qui n'a pas été autorisé. Pénal zany tompoko. Fa maninona ny fanjakana tsy voatery ny filoham-pirenena no enclenché an'izany procédure zany, fa ny primature na ministeran'ny fitsarana moa zany zay efa tsy eo, kanefa mbola misy ny secrétaire généraly, na ny intérieur ihany koa, na ministeran'ny polisy, na ny gendarme. Fa maninona reo miana any? Zay ny primature ny tokony amin'ny bac voalohany hoe engagéko ny procédure noho ity zavatra ity. Satria ny zavatra mitranga de zao, rehefa anatin'ny merde ianao de vous êtes toujours seul. Ce qui est le cas de l'ex-ministre de la Justice. Ça n'enlève pas le fait zany hoe nisy ny erreur commise na ny faute commise, intentionnelle sa non intentionnelle de sa part. Fa na izany anaty zany ity misy acte anankiray volontaire. Zay nazavaiko teo hoe ny résultat an'le acte no miqualifie an'le izy hoe volontaire, intentionnel na non intentionnel. Mino aho fa tsy midéroger an'izany lalàna malagasy. De constater le izy hoe intentionnel le infraction dikan'izany azo ny fanjakana samborona ireo olon'ireo. Ary misy anarana procureur anankiray voatonona hoe Tina. Procureur io olona io mahalala tsara ny lalàna mifehy an'izany zavatra zany hoe remarque tsy azonao atao ny diffuser an'ity zavatra ity, fa ahoana ny nahatongavany raha tsy izy ny nanao azy, fa na izany na zany izy ve no nienregistré an'izy, tsy maintsy mipetraka amin'ny fanontaniana, ka raha tsy izy ny enregistré, izy aby ny olona teo akaikiny. Zany hoe za zany tsy m'incriminer Marc, fa il serait temps quand même, mais malgré tout, que Marc doive et devrait s'expliquer devant la justice, devant les enquêteurs, ouais, ianona ny enregistré an'io. Ary tsy za tompoko no ny diffuser an'io.
ny hita en face ny enregistrement dia inga marika Suzana. Dia nanonona olona izy ao anatin'ilay enregistrement hoe tiana. Raha lavaina ilay tiana dia misy hoe aira ny tohiny sy ny karazana. Ka eo zany no mampagaga ary eo mifanina ny opinion intellectuelle izay tokony hanazava ny sain'ny vahoaka hoe fa maninona ilay fanjakana no tsy manenjika an'ireto olon'reto. Kan'izay koa zany au lieu de hoe coups et blessures zany par exemple nanenjehana ny Raisa, Madame Raisa, mialatsiny tompo, dia ity enregistrement ity koa manana intention de nuire. Ny feony eny teo dia nisy olona koa manodidina teo lehilahy. Dia ireny koa zany tokony samborina daholo. Oui, il a été trahi par son ami, tu peux me dire par MP Andrénade, s'il te plaît. Dia ireny olona ireny koa zany tokony samborina daholo pour enquête. Na faravaratsiny convoqué pour enquête satria l'intention de nuire à bande organisée était là et flagrante. Parce que même d'autres intervenants qui ne sont pas basés à Madagascar se sont intervenus de manière à ce qu'il y ait harcèlement, acharnement sur la personne de Imbik Erlaz. Ça a été un acharnement et un harcèlement bien planifié. Donc, l'État doit réagir parce qu'il y a intention flagrante de nuire à tout coup. Maintenant que l'État a enlevé l'épine de ses pieds, si on peut l'appeler ainsi, il y a aussi d'autres épines. Et pourquoi l'État ferme les yeux? Pourquoi l'État ne prend pas la décision? Je ne dis pas le président, mais ça incombe le rôle premier du Premier ministre, le ministre de la police, la gendarmerie, la justice. Et pourquoi il ne bouge pas? Il y a un doute qui persiste. Il y a un doute manifeste en la matière. Et cela prouve par le fait que dès qu'on suit le parcours de certains, il y a 2 députés qui sont incriminés dans cette histoire, dont je ne vais pas citer leur nom. Enfin, arrive en investigation, dia netana tany imprimature io zavatra zay vao publié. Inona zany ny rôle langa Premier ministre ao anatin'izay zavatra zay? Rôle catalyseur et protecteur. Satria tokony hisy raha vao mivoaka manko ny procédure hoe mandeha ny ankety dia tsy maintsy hipotsaka ireo olona hoe zay kosa anay tsy namoaka an'io raha tsy nisy an'ity mibaiko anay ataovy eo. L'intention de nuire est flagrante sur cette affaire. Ary mazava tsara mihitsy ny zavatra mitranga satria voaterina nazava Andriamatoa Imbik Erlaza hoe za tompoko tsy nanana intention akamplasinao zany OPM. Inona ny dikan'izay? Zay zany tsy miresaka hoe imbroglio politico-financière ao anatin'ity zavatra ity. Mbola ho avy any mbola ho avy any tompoko. Fa l'intention de nuire de chacun, surtout à l'intérieur même du pouvoir, est trop flagrant. Pourquoi il n'y a point de poursuite sur ceux qui ont diffusé ces enregistrements? Fanazavaiko teo Andriamatoa Armand Randrianavy maro ny malagasy tsy mahay teny malagasy manaraka n'ity fandarana ity fa aza tia teny ianao fa rehefa tsy mety aminao dia mialahy.
mialahy ianao ary raha tsy ala ianao dia asoriko ianao satria sady non seulement ianao marenina ny tsisy saina ny be loha aleo ianao asoriko mihitsy fa manadala ny saiko ianao. Moi j'ai horreur de parler avec des nuls. Hein. Ah non, c'est vrai. Quand tu es nul, tu ne m'intéresses pas. Efa nazavaiko mihitsy zany efa. Ka izay le izy zany hoe tokony mihetsika ny appareil d'État satria io zava-dio dia iverimberina. Ben oui. Nandalo tany MPM io zava-dio hoe misy an'ity tompoko ary député no nitondra an'io. Député no nitondra an'io zavatra io misy an'ity. Ary rehefa jerena daholo reto olona manodidina an'io zavatra io dia akaikikaikina olona ambony daholo. Saotranao Alpha Garçon na any avaratra ary dia efa tokony dia efa zay fangaro ny teny frantsay sy ny malagasy. Eto zany dia mangataka anao Andriamatoa Filoha, engageo ny procédure d'enquête satria raha maheno ianao any Ilakaka any dia hoe opérateur minier anankiray no manjakazaka ao fa ny sasany zany tonga dia sodena amina chaîne ny engin. Misy gouverneur tonga dia omena opérateur tomobile anankiray vaovao. Ahoana moa zany? Au courant an'izany ve le filoham-pirenena aty amin'ny tampony aty? Ny ministry mine tokony au courant an'izany voalohany indrindra. Kanefa dia misy zany zavatra zany any Ilakaka. Oui, olona iray, société anankiray. Ary ny zavatra miafina ao ambadika io resaka Sri Lanka io dia mbola zavatra goavana ihany koa ary ho avy amin'ny angady sy ny arony tsika amin'izany. Ny zavatra problema manko dia zao. Zay voatonona eto zany afaka milaza izy hoe zay kosa anao droit de réponse an'izany monsieur Fleury arabasoa arabatsara. Izay no nahatonga ny hoe mieux la fivana ary andeha ho any amin'ny radio tsikelikely ity fandarana ity mba ahafahanareo miteny sy manazava satria ny tangeto dia mandeha ny investigation ary efa tafidy ao anatiny ianao dia tsy maintsy lazaina ary matoa zay milaza dia misy miprofo samy mahita samy maheno hoe maheno ny feo amin'nga marika Suzana tsika miresaka ministra ny tanana eny telefona enregistré le izy enitsika ny anarana hoe Tina izy Tina ary mbola accuse-ntsika ary hoe izy Tina par rapport amin'nga marika dia mbola lasa lavitra be koa ny resaka fa tsy anjarantsika eto moa no miteny an'izany fa mpinamana ry zareo. Ce sont des gens qui s'estiment. En dehors de ça ne nous regarde pas. C'est leur affaire. Mais s'il y a lieu de préciser, on précisera. Sans demi-mesure. Ok. Alohan'ny hidirana amin'ny resaka interview natao amin'nga Larakotondrina dia andefa hira anankiray ialahy. Iala no fitiavana le fiko hatramizay aina tanjony fiainako iala hoiry afaharako rahatr'izay saina mpianatra ny lohako iala no amerinaniko izay no disoniko nananatra eritreritro
manontolo ny fiainako natokako any ala natolotro any ala itokako eritreritro manontolo ny fiainako Tiany katlesy tatya. Misy manatra dia misy mikarakara za tatya ty. any ala itokako iala no asamparana no tadiaviko efa taona maromaro izay iala no ady-piainana natrehako nefa tsy nanderaka ny aiko iala no aminaniko izay no nisoniko raha nalamatra eritreritro manontolo ny fiainako natokako any ala natolotro any ala itokako eritreritro manontolo ny fiainako natokako any ala natolotro any ala itokako ratsy hoe hointsony iaho inenino no hitanisa iandro mandalo ihany tsy maintsy ho faty ihany Yeah. Nono dia anisan'ny artista kafiziko. Aza dia nitelindrora loatra rehefa matsiro tokoa le samosa sy le katlesy. Madame Ariam manao azy ary raha commande nareo dia afaka mandalo amiko. Tsy makatombony satria mety tsy ananareo ny adresiny ny telefôniny na meko anareo ny telefôniny dia commande nareo fa tsara tokoa izy. Indrindra le sambosa mety atavindray azao amin'io ka dia aleontsika hiditra amin'le le iny izy teo le interview nataontsika any Andriamatoa azo moa izy teo Alain Rakotondrena. Tokony ho fantatrao fa ny fanaovana diffusion ana zavatra satria tsy maintsy enregistré le izy dia misy procédure arahana izay tsy maintsy respectena raha ohatra ianao professionnel tokoa tia andafy par rapport amin'izany interview ary mariako tsara fa Andriamatoa Alain Rakotondrena dia filohan'ny olafitry ny OIC mivady tany any Madagasikara ary ny resaky fanaovana azy ny dia resaka momba ny Ramatoa Raisa Rakotondrena moa zany sy ny zavatra mitranga amin'izao taona izao. Mariaka etona fa ilaza moa izy hoe ity olona ity no mitory azy sy ny karazany. Ka io olona io dia natsoinay any amin'ny farany rehefa vita le interview lazaiko hoe izy olona io natsoina ary niantso ahy mihitsy izy tompoko. Rehefa niteneniko izy hoe mila manao interview anao mba tsy isian'ny mizanatsy ny rinila
Dia ny navaliny ahy moa dia tsy nety izy satria hoe ny procédure ozy ny ankety efa mandeha ary ny anisan'ny nanaitra ahy dia hoe amin'ny latsinainy ny déferment nefany i ramatoa Raisa vao nivoaka ny klinika ary olona natao césarienne. Taitra be aho naheno an'izay ary marina zany ny tenin'ny Rakotonindrina, Andriamasinina Rakotonindrina Alain ato anatin'ity interview ity. Fa avy eo moa azavaiko ny que dit la loi par rapport an'izany moa zany izay fonany isika Dahoary. Tsy ndriky ny enregistrement tsy maintsy manontany ianao aho, hono tompoko Andriamatoa Alain Rakotonindrina amin'ity interview antsika ity dia mpanao gazety aty Frantsa, investigateur no sady lanceur d'alerte no asako amin'ny monde justice zany sy amin'ny la voix du sud. Anontany ianao manaiky ianao ve tompoko ho enregistreko ny conversation antsika? Tsy maninona. Faharoa, manaiky ianao ve tompoko ho diffuseko amin'ny fandaharako ny Dao Say rapitso alahady amin'ny 1:10 ien'ny vahoaka amin'ny alalan'ny droit d'être informé, droit à l'information no andefasako azy sy ny droit ny expression koa. Manaiky ve ianao tompoko? Tantako aloha zany dia ny fampijerevantsika azy miaraka satria olona tsy fantatro hoe mikasika ny antony inona le fampiresantsika dia izay angamba ny angataro rehefa tsy mamono anao dia aza variana tompoko. Azonao atao no manao hoe tsy hamaly an'izao satria mbola any amin'ny procédure na hoe mety hahafaty azy zany. Manaiky ve ianao? Ok. Zay zany le principe. Fanontaniana fa misaotra anao aloha zany aloha voalohany indrindra ary tsy hafenina hoe raha mijery sy mandinika dia zavatra mitranga amin'ny fiainanao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy hafenina fa misy tokoa ny injustice, misy ny tsy fanarahan-dalàna ary misy ny tsy maty manoto. Zay angambany samy mahalala an'izay daholo tsika rehetra ka ny fanontaniana voalohany apetako aminao. Ny zavatra mitranga rehetra dia tahaka ny tonga dia manameloka avy hatrany ny vadinao ny zavatra mitranga ary misy sary, misy enregistrement izay non autorisé ny diffusion-ny mandeha eraky ny Facebook. Fanontaniako aminao dia anankiray voalohany hoe ny vadinao dia voalaza foana fa atsy amin'ny ankilany zany dia hoe mitory na hoe totory anareo tsy voalaza mihitsy. Ka tiako azavainao tompoko hoe inona marina no tena anenjehana ny vadinao ao anatin'izao izao. Izay ny fanontaniana voalohany. Azonao lazaina ve hoe iza ilay mpitory ary inona no misy fifandraisanareo amin'io mpitory io? Misaotra tompoko. Voalohany teny Andriamatoa Fleury dia misaotra betsaka anao ny antso na fotoana hitafatafa amin'ny tenako moa zany amin'ity androany ity. Valiko angamba le teny le fanontaniana voalohany alohany amaliko le fanontaniana voalohany angamba dia tiako ihany aloha mamerina kely angamba hoe inona ny antony nampisany le disadisa zany. Ny antony le nampisany le disadisa moa zany mazava ho azy fa nisy olona nandefa horonam-peo tany amin'ny aina aman-jery sy tany amin'ny Facebook moa zany no netobohan'le izy voalohany milaza ny resaka ny fanaovan'ny ny vadiko tamin'ny ministra Indriky. Rehefa naheno an'iny zany izahay dia nahita fa nisy montage. Rehefa nisy montage ary tena gaga mihitsy hoe ino dia zavatra misy ity
lasa zahay nakany am'le olona ao le olona no lazaina fa fampiresaka taminay ireo rehefa tonga tany zany zahay efa somary mailomailo ihany aloha satria matoa na tonga tamin'ny zavatra ohatran'ireny le izy de efa misy zany tokony fitandremana tokony ho atao tonga tao zany zahay miaraka tamin'ny avocat de afahanay zany manapirofo sy romobe tena tsy nahalala misy hoe avocat mitondra avocat zahay fa de mitondra avocat zany zany mba ahafahana hoe manapirofo rehefa avy eo hita marina zavatra mitranga rehefa tonga zahay de efa nono hoe tena tsy ahoana moa zany fomba hoe fitenenana zany tonga de nangatsika aloha zany ny fandraisana kanefa kosa no zavatra misy angamba de tokony mananjo ihany zahay manontany hoe inona ny antony sy zavatra rehetra nisy na tonga n'ireny lazaina hoe enregistrement ireny rehefa vao nipetraka tamin'ny latabatra izahay de ozy izy monsieur Stéphane hoe hitanareo ny lalan'ny varavarana ny idiranareo ka de hitanareo ihany koa ozy izy ny lalala ny varavarana tokony ivoahanareo fa raha tonga eto nareo ozy izy hitabataba de miala tsiny fa tonga de mivoazo de zao de moramora Stéphane Kamisy de tsy maintsy mba hanamaly kosa aloha ny vadiko zany ny teny moramora ampanajana hoe azafady Stéphane fa nisy zavatra nitranga zay fantatrareo ka mba mila kosa izaho tena koa fa nampanazavana va ty aminareo de tonga de sedotra be mihitsy ny teo de naikaika Stéphane teo koa zany le atao hoe kofaliday zay hoe niahihina am'izao fotoana zao fa de tena isany ray tsy mombakomba mihitsy tamin'ny Stéphane nanao an'le orona be tonga izy zany de mitsangana de naika hikasy tanana ny vadiko ao anatin'izany moa zany de mitsangana le polisy moa zany amin'ny maha président chambre nationale ny tenako de manana carte corps ary nangatahana ara-dalàna mihitsy zany tamin'ny volana août tamin'ny heritaona de nahazo moa zany de nangatahana de mitsangana izy nibahana ny leranga io olona io de olona 24 ans ny vadiko tena fa hoe alavay amin'ny accouchement de naika hikasy tanana direct de heureusement moa zany fa voasakan'le polisy le boaikely le polisy koa moa polisy ngeza nanana vatana izy naika ameny ndray no trotrosana de rehefa moa zany de niteny Stéphane tao hoe mivoanareo tsy malala ananga anareo aiza matricule anareo tsy fantatrareo fa le zangy conseiller amin'ny primature ozy izy premier ministre zahay koa ange ozy izy zao ozy izy conseiller ny ministre ny polisy zay zany ozy izy le Kamisy de zay zany no zavatra zay sady nanompanoko moa izy tena nanompanoko vararata misy samy maheno zany ny olona rehetra petadeo de zay zany ny zavatra misy de tsisy moa zany le fanazavana azo raisiny zany rehetrarehetra zany de teo masin'ny avocat daholo no mitranga zany rehetrarehetra zany ny avocat zany lasa témoin am'izao fotoana zao lasa témoin ny avocat zany am'izao fotoana zao nahita ny zavatra rehetrarehetra misy rehefa avy eo moa zany firy zareo tao nisy Stéphane Kamisy tao le Kofalidaya tao de tao ihany koa moa zany nisy an'le hoe atao hoe mikoa tonga teo ihany koa izy rehefa avy eo tany ambadika tany izy de tonga teo ihany koa rehefa avy eo zay zany no olona teo de zavatra mahagaga hoe torina ny vadiko hoe koe blessure volontaire miaraka amin'ny tentative d'assassinat de amin'ny fomba ahoana moa monsieur Fleury olona be voka be tena efa hoe tsy afaka mandeha de hoe sanatriny zany hoe
afaty olona na vita nomena azy olona. Ireto olona reto moa no tompon'le districtara sa JP Motors. Motors moa zany manana ny anazy koa izy fa nagaga tamin'ny fotoana io JP Motors ana concessionnaire koa moa izy zany fa nagaga tamin'ny fotoana io dia teo daholo zareo. Zay moa tonga le improviste koa dia teo daholo zareo hoe inona nahatonga an'izany zareo tonga teo daholo teo azy daholo nefa zavatra ny ray ary atsimondrano ny ray aty korondrano lavitra aty Motors korondrano izy districtara dia ny amin'ireo depapa iny moa zany nosovavaka le districtara. D'accord. Samy concessionnaire natao distributeur na voiture daholo. Oui. D'accord ary. Nenjehana dia nenjehana zany nenjehana dia nenjehana mivadika tao anatin'le izy satria misy inona moa ny antony ataontsika hoe monsieur Fleury ianao ngamba mahalala ny teny ianao teo hoe miasa resaka justice ianao resaka CBV na resaka hoe dia ataontsika hoe tentative de meurtre tsy misy porofo dia izany ve no nanaovana tantama be any vadiko ary nanalana baraka ny vadiko izay olona efa ho teraka ary le bandikely mpitoro io nefa dia olona 25 ans. Dia tikano azavaina ho an'ny mpino izay tsy manana hoe midika ny CBV dia koa le blessure volontaire. Zay allo. Zay le izy ka. Raha ny tena marina efa tena mazava zay fanazavana an'izay fa aleo ampikokely ihany hoe tsy voalazanao manko hoe izy amin'ny tena nitory zany amin'ny zareo reto. Le hoe Daya zany no tena nitory ao anatin'le izy. Ohatrany misy endrika intimidation be le zavatra misy dia ny vadika zany dia manana renseignement maro momban'ireo olona reo dia izay no antony tena hoe anaovana antojay ary atao hoe atao kely tsy mba mamindra satria ny tena moa tsy manana fahefana anao perquisition, tsy manana fahefana isambotr'olona, tsy manana fahefana anao perquisition. Tonga tao ny polisy efa amin'ny 7:00 dia anao 7:00 mahery andro sabotsy dia gaga hoe inona moa no tokony anaovana perquisition ny tenako ary ny tenako en plus n'izay mba ataoko hoe mba olona mba manana mahizy any tena ihany eto amin'ny tany tsy afaka nanao opposition tsy afaka satria andro sabotsy ariva amin'ny fitora mahery ary za moa nandefa misy message tany amin'ny lehibe an-jareo hoe amin'izao zao ny élément-nao tonga eo amiko no perquisition. Ahoana moa misy perquisition en dehors ny heure légale. Heure légale moa tapitra amin'ny firy tompo à 19h ny heure légale nefa dia mbola misy. Rehefa tsy vitan'izany dia ny anteny moa zany le olona le boakely teo satria izay tany amin'ny hôpitaly hoe ny tompotrano nge tsy ato. Dia rehefa niteny ianao zany mandeha dia nentina tany koa le ankizy tao an-trano zanaka zany dia nentina tonga tany amin'ny polisy koa dia afa amin'ny andro alina be indray koa zay vao navotsy. Zay manko no nahatonga an'le feo nandeha zany hoe mitsoky nareo dia misy voasambotra tao an-trano izay no nalefa natao tonga taty aminay. Fa za tsy ny gazety ny réseau anay tsy niditra tamin'izay satria fantatra ilay izy fa tsy marina ilay izy mitsoky nareo satria tsy possible hoe mitsoky nareo. Fa anontaniana za moa zany dia niteny moramora amin'le directeur hoe na dia tsika ve dia tsy mba misy afaka mijery mihitsy na dia kely hoe zon'ny vehivavy bevoaka zon'le ankizy ao am-boaka dia tsy mba mijery an'izany mihitsy ve ho atsika dia baiko ny anao izy tika dia zay filazanao filazanao maître fa maintsy anao ny procureur raha ohatra ka aka fanampanazavana fanampy baiko tia dia tsy maintsy tanterahako. Dia miantso amin'ny procureur avy anao tompoko?
Ny avocat moa zany no nalefa tany efa andro efa hariva. Ny avocat no nasaina ny antsony nataonao procureur. kanzero zany dia kanty. Valy moa zany tsy dia nisy valy mazava fa dia hoe nagataka ny polisy dia name zay. Zay. Donc zany natao ihany le perquisition. Nanao zany zareo rehefa avy eo fa rehefa teny zany izy hoe tsisy olona ato fa dia 19 heures mahera za tamin'ny fotoana io tonga dia teny eo nandefa message tany amin'ny directeur police. Ianao amin'io any amin'ny klinika zany zany tena marina. An'io amin'ny klinika mitaitaina hoe ho faty sao velona ty vatriko ty amin'ity zavatra. Fantatrao hoe fa tsy afaka manontanianao koa reo hoe aiza ny klinika niterahan'ny vadinao na mbola misy azy amin'ny vaovao no ny lalàna miarana zany. Fantatra. Kanefa Fantatra fa dia tsy fantatra azy foana any hoe dia nisy namoaka. D'accord. Ok. Mampalahelo mahotsa le zavatra misy tsy misy fijerena zon'olombelona, tsy misy fijerena zon'ny vehivavy bevoka sy ny ankizy hoentina ahoana fa dia tena atao hoe ohatry ny traitement ana criminel nefa dia CBV monsieur Fleury dia traitena ohatry ny criminel fa na rehetra reny nalefa tao anaty Facebook mbola be da be matsapa zany avocat misy ny harcèlement. Zay dia tena tsy ao anatin'ny dossier fitorena ve satria raha mifahinoko izany teninao zany nanakana le polisy fa tsy nikasy tanana amin'le famille Dalia izy. Nanakana izy rehefa nikasa le andeha anatona azy le kofaly Dalia zany dia nanakana izy ka rehefa nanakana izy zany dia dona mafy satria izy netretra ny ameny zareo nge tena izy zany olona amboniny lalàna mihitsy satria dia efa izy moa zany conseillen'ny mpanina taloha izy fa ohatrany hoe nasorona mihitsy na conseiller azy zay amin'ny antony tsy fatiko aloha dia zareo koa miteny hoe ny prime ministre izy dia akaiky izy angamba fantatrao ny antonana azy ministre ny polisy izy dia efa ministre ny polisy dia efa anay mihitsy satria izay conseiller tamety zay angamba mety mahatonga zareo tena dia mahasasa ohatran'io fa na dia hoe mba mieritreritra kely hoe mba olona mahay lalàna ihany zaho tena zay voaloha nasionaly mivaditany angamba raha ohatra ka izay ny fandehany mba mety mba mieritreritra kely ihany fa tsy haiko hoe iza loatra ny ao ambadika zareo zany mahatonga zareo hanao an'izany ary fantatry zareo fa misy information maro aty madama dia izany zany intimidena le izy raha ilaina moa ndray androany hoe inona le information raha ilaina zany afaka foana raha ohatra ka ilaina zao no mba iangaviko okatsika taona mampepy azy zao no mba iangaviko toko raha mety satria efa tena nataonana zavatra tsara le izay efa mahatratra 17 minitra tsika rehefa hanao zavatra ohatran'izany nareo dia mba hanaovana direkta koa mba izahay aty zany mba tsy ho tokantrano koa ny malagasy aty ivelany satria tsy aferinanao fa manaraka amin'ny fifangarany koa totaliny amin'ny Facebook no manome an'izany fa tsy zaho mahatratratra ny 22 personne eran-tany hatrany Danemark misy manaraka amin'ity Australia, États-Unis, Thaïlande ao ianao mahenitra aoka hatrany Chine mihaino ity fandarany ity bon tapitra tokony interview nataonao sao dia misy tokony volanampianao fa tsy voanontanyka dia misaorana any matolotra anao monsieur Fleury satria dia enao tsy mitsinona koa enao tsy olona mifandray tamiko kanefany dia mijoro ianao no ny fahitana hoe misy zavatra mampalahelo misy zavatra hafahafa miseho any amin'ilay faninjehana ny andefimandro olona bevoka izy ary nitseraka tsy fidiny mihitsy talohany fotoana ary hoterina tao Césarena satria niakatra be ny tensiony dia voterina tao Césarena saorana moa an'Andriamanitra fa dia tafita somatsara ihany zay menakavy kely na dia teo ary tsy firarahina sy fanaovana tsinitsinina nay fa dia misaotra anareo malagasy rehetrarehetra eto toerana misaotra malagasy rehetra any andafy fa ino moa araka letineniko iny hoe ny marina tokony tsy maty zay ny ilaiko
rehefa mialatsiny fa manatona adiniko ny arabanareo mivady na zay moa ny fomba malagasy ka na iza faly na iza tsy fantatra zany arabaina nareo na azo taranaka zany fomba n'Andriamanitra ny fahembena sy ny zoto ary ny fahasalamana tokoka. Tsy ho ela firy satria sezarerina moa tsy azonay mpanao gazety atao manontany izany zafady mialatsiny indrindra. Vavy tsara. Teny tsara moa zany hoe manantena ny fahendreny ny tompon'andraikitra mahefa rehetrarehetra eto Madagasikara zany ary mino fa tsy ianao jery tsy eny feon-dakilo sy tokana izy ireo fa dia makafaka jery hipetraka amin'ny maharay aman-dreny an'zareo zany fa raha misy moa tokony ilananay amin'ny tokony fanehoana ny zavatra marina dia vonona izahay hiatrika ary vonona mianome ny fitondram-panjakana mahefa izay ny informe. D'accord. Misaotra betsaka tompoko tahin'Andriamanitra. Misaotra tompokolahy, mankasitraka misaotra tompoko. Ya, zay zany rehefa maheno tsika ao anatin'izay le zavatra zay zany izay ity interview ity zany dia en dehors ny hoe fifampitoriana zany entre ny Andriamatoa Kofaly Daya sy Ramatoa Raissa ny matetika ny zavatra mitranga dia hoe ny fitondram-panjakana. Tsy omena tsiny ny vahoaka raha manao fisainana rakorsy ohatran'izay. Raha amin'ny tandrona Claude tena te hizara an'ilay sambosa tokoa fa le izy aiza ny misy anao dia andefasako anao raha akaikikaiky. Le ato amin'le hoe fitondram-panjakana ary io no tena zava-doza amin'le resaka satria ilaina ihany le fampianarana sy mifampianatra amin'ny zavatra rehetra. Zay mahatonga anahako misezira direkta zany amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Zaho sao dia mahafantatra hoe ny vaovao amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy afaka miteny satria pour des raisons de sécurité. Satria raha misy zavatra maninona Andriamatoa Andry Rajoelina satria izy tsy namoaka dia nahafantatra raha inona ny zavatra mitranga sy inona ny zavatra mety amina dia tsy manana droit hiteny satria raha sanatria avy amin'ny famaako vaovao no hiterahany zava-doza dia poursuivable donc zany mangina mivavaka. Sezirana Andriamatoa Andry Rajoelina satria facile be le raccourcian'ny opinion na ny opinion intellectuelle na averti na ny opinion tsotra hoe fitondram-panjakana. Or ny voatonona matetika teo dia ny pôlisy, zany ny pôlisy fa tsy ny fitondram-panjakana. Voatonona matetika teo ny primature, conseiller ny premier ministre fa tsy ny fitondram-panjakana. Ny fifampitoriana zany entre ampitory tsy hidirantsika iny satria iny ny teny nazavaina Andriamatoa Alain Rakotomandrina. Fa ny zavatra kosa nefa ny hitantsika flagrant ary efa midepase ny entendement ka ahafahan'le fitenenana mivoaka hoe misy ny harcèlement izay mbola flagrant ihany koa ao anatin'ity zavatra ity izay ataon'ny sampana anankiray ao anatin'ny polisim-pirenena. Anjarany Andriamatoa ministry ny polisy zany manazava hoe ary ilain'ny opinion, ilain'ny vahoaka mahafantatra an'izay hoe kanefa tsy ho sarotra aminay ny verifie azy. Mpanolontsainanao manokana tokoa ve Andriamatoa
Stéphane Kamisy. Voalohan'izay. Midika zavatra be dehibe mako zay. Na inona lazainao Andriamatoa Minisitra, tena midika zavatra be dehibe zay amin'izao zavatra miseho zao. Faharoa, Andriamatoa Premier Ministre, tena mpanolontsainanao marina ve ity Kamisy Stéphane ity? Tsy ho sarotra aminay koa miverifie amin'izany, za miteny hoe zay io dia ny Monde Justice sy ny La Voix du Sud. Ary zay mety structure d'alerte anay au sein d'une nature izay tsy voatery ho fantatrao. Ilaina zany ny démenti ao anatin'ity zavatra ity ministry ny polisy sy ny primature hoe mpanolontsaina na izany na tsy izany nefany misy ihany koa ny mpanolontsaina miafina. Na hoe toy ny antsoina hoe shadow cabinet, tsy haiko ny mandika azy amin'ny teny malagasy, mpanolontsaina fantôme, izay ny filaza azy. Tamin'ny andronay ary nanao an'izany ny tenako satria tsy te hanao politika, dia atao anatina shadow cabinet, cabinet ana président. Ka anjaranao zany Andriamatoa Premier Ministre aloha manao démenti, Andriamatoa Ministre ny polisy manao démenti hoe mpanolontsainanao marina ve zareo. Ny antony dia zao tompoko. Zao admettons hoe tonga le ramatoa convoqué any MBC ao anaty ankety izy maty na safotra. Eto no miseziranao Andriamatoa filoham-pirenena satria any aminao izy io midona. Any aminao izy io ny ekapoka. Raha maty eo io olona io ao ampanaovana ankety eo. Diza ny idiran-doza. Ianao. Satria ny amin'ny malagasy dia ny hoe mpitondra fanjakana. Mpitondra fanjakana. Any aminao ny ekiana ny rihatra voalohany. Ary mazava ny tenin'ilay DPJ nga hiaja io zany. Hoe baiko ny anahy. Zany hoe raha atao zany le filière dia menga avy any amin'ny primature, mandalo amin'ny ministre ny polisy, dia nga hiaja officier de police no bras armé manatanteraka ny mission. Maninona le zavatra tenenin'ny Kamisy, le organisme na ny organe d'État tenenin'ny Kamisy no miazira sy mireazira ao anatin'le zavatra. Ary lasa ihany koa sain'ny mpandinika ao anatin'ity zavatra ity hoe ity zavatra ity tsy resaka fifampitoriana fotsiny amin'ny Andriamatoa Daia sy Ramatoa Raissa. Oui, procureur azafady procureur aloha vao DPJ. Dia nahazo-baiko zany ny procureur. Avaiza ny baiko satria le ministre efa tsy antsoina. Ministre ny justice. Merci Stan Henry. Iza zany ny baiko an'le procureur. Mazava ho azy fa tsy le ministre ny polisy. Fa tsy maintsy ambonimbony noho izay, dikan'izany na ny primature na ny présidence. Ny présidence nefa rehefa natao ny fanadihadiana amin'ity affaire ity dia tsy mahalala akory na ny bisba an'ilay affaire raha rehefa natao ny fanadihadiana dia tsy mahalala akory. Ary anisan'ny zavatra mampagaga ihany koa zany aloha. Hoe ahoana ny fandehan'ny information amin'ny présidence ao na ny renseignement. Zay zany le izy. Les ministères na les organes d'État concernés no miazira en conséquence. Inona ny zavatra mitranga? Ny première convocation tompoko dia jour chômé. Tsy hoe chômé fotsiny amin'izao fa ny ferana mihitsy ny vahoaka tsy hivoaka ny trano noho ny cyclone. Fa ity zavatra ity zany dia nisy exception hoe
Ianao be voka be ho teraka anao convoqué anao tsy maintsy tonga ianao. Na ho fohan'ny rivotra eny an-dalana eny ary ianao. Tsy rahanay izany, tonga ianao. Miakatra ny tension'ilay olona vao terina ampidirina klinika. Teraka avant terme ilay olona ary en plus tsy forceps fa izy moa niteny azy teo, donc azoko atao amin'izay miteny hoe césarienne. Mbola tonga indray ny deuxième convocation ary lazaina fa tsy hita ilay olona nefa ilay avocat-n'ilay olona atao fricordine izay. Nilaza tamin'ny polisy ary nanoratra nitondra certificat de médical hoe ny olonay tompoko dia atsy ary izao. Teo mipetraka amin'ny fahagagana hoe avy aty an-dafy no nisy namoaka hoe atsy amin'ny hôpitaly, atsy amin'ny klinika zao ny misy an'io olona io. Rehefa avy nisy nandefa hoe nitsoaka tany an-dafy dia sary tery amin'ny Tour Eiffel no mivoaka. Zany hoe non seulement zany misy hoe mamoaka ary dia atsy ambadika indray misy anankiray miteny hoe teraka atsy. Il y a harcèlement flagrant en la matière. Tsy tonga ilay olona fa mazava ho azy olona césarienne ve dia tonga ao anatina convocation anankiray, mivoaka ny convocation farany izao naterina tany an-tranon'ireto olona reto, tsy maintsy tonga latsinainy any amin'ny brigade criminelle ilay olona dia déferment amin'ny latsinainy. Tsy izany no niteny hoe déferment. Ary teo no nataitra anahako tamin'ny Giasa Kofalidaya satria vao terana ny tany rehefa niresaka tamin'ny telefona hoe ary ianao io ve maratra tompoko satria rehefa henoko amin'ny telefona izy dia amin'ny forme be. Ianao tsinay Andriamatoa Daya fa tsy afaka milaza lainga aho. Fa izy moa dia niteny hoe voadona ny tratrako izy ary manana certificat médical ozy izy. Tsy miditra amin'izany tsika fa ilay nitenenany hoe déferment amin'ny latsinainy. Ahoana no ahafantaran'ity olona tao ankety satria izy nampitory ary. Tena taitra be hoe latsinainy ny déferment. Izany hoe ramatoa Raissa zany tompoko dia tena hiazakazahana mafy ny anagadrana an'ilay ramatoa io mba hilimitena ny fuite. Constant aho zay fa za mbola niteny any Andriamatoa Kofalidaya hoe manana droit ianao hiteny tompoko ary tsara koa ho henon'ny vahoaka ny zavatra tokony ho teneninao. Fa raha ny eto am-pelantanana aloha amin'izao fotoana izao sy izay teny milatsaka izay hoe déferment amin'ny latsinainy, izay ny ankety mbola tsy niainga akory. Zany hoe à peine zany vita ny ankety ao amin'ny BC dia andao zatsy izy na césarienne na tsy césarienne na zazakely herinandro na tsy herinandro, tsisy intsony zany napagaga tsy hita ry Paolo na tsy saisir Paolo anatin'izao zavatra amin'ny resaka droit de l'homme fa mino aho fa mety ho eo ry Paolo amin'izany zavatra any hoe dia mba tsy mety kosa zany rahalahy ha maninona tsy azo atao suspensif ve ity zavatra ity noho ny droit an'ilay zaza vao teraka, ny fahasalaman'ilay ramatoa raha maty ao amin'ny tribunal eo io olona io dia ahoana inona ny zavatra mitranga, ny fitondram-panjakana amin'ny hafabaraka sy hiteraka ho problème. Arak'ilay lazaiko hoe ezahana hisy olana eto amin'ny firenena satria misy olona miketrika an'izany haka ny fitondrana. Au détriment ny opposition actuelle. Ary zay foana ny ilazako hoe l'opposition qui puisse exister et la première opposition sérieuse et organisée de André Diol en fait se trouve au sein même du pouvoir. Voilà.
afaka mi-intervenir avy Andriamatoa Andry alohan'ny an-daniny hoe ory zalahy mba hajanony kely aloha. Respectez les droits de l'olona. Parce qu'il y a volonté de nuire en la matière. Averikany. Ary zay mihitsy ny lohateny eto hoe intention de nuire. Tsy miditra ho hoe inona scandale mety mitranga amin'le Ramatoa na amin'ny Andriamatoa Kofalidaya. Tsy ihany ny idirantsika fa le démarche sy le mesure raisin'le hitanareo tafiditra anatin'le piège a. Raisin'le tompona ndraiky mpanjakana. Mba miteraka ihany ianao Andriamatoa ministre ny pôlisy. Mba miteraka ihany ianao Andriamatoa Tsay. Voatonona teo ny anaranareo. Tsongon'olona, tsongona inona moa le fiteny zay? De tsy mbo mieritreritra ve laisany hoe ole ty olona voateraka au moile ve lesy ny convoqué là. En plus césarienne. Aleo lesy hijanona aloha fa hanala baraky io a. Efa mametraka tomobile eo amin'le tranon'le olona nareo, azonay sary zany tompo. Tomobile gris. Efa ampy zay largement, efa contrôlé zany le olona, efa assuré ny fa tsy tsoky io olona io. Satria nareo mametraka élément devant an-tranony. Ka inona mampiazakazaka anareo? Matoa nareo tompona ndraiky mpanjakana miazakazaka amin'io zavatra io. De tena kotsa ary lena ao anatin'io affaire io nareo. Ka il y a lieu de la faire taire dans le meilleur délai le plus prompt possible. Autrement, elle est capable de sortir le dossier en état. Atao vaingana zay samborana ny olona io satria efa miainga koa zany ny procédure any an-dafy. Frédéric Mavera, tsy pression Facebook zany toko. Il y a lieu de la faire taire très rapidement. Satria ny zavatra miafina ao ambadika io dia resaka volamena. Aleo hazavan'ny vahoaka zany. Aleo hazavan'ny be sy ny maro. Aferana mpanao volamena ito. Voilà. Ary aferana gros sous. Ary mifanapotika ireo dia zay be vola ihany ny tafavoaka ao anatin'ity revi ity. Victime collatérale ao anatin'le zavatra zany. Satria na Ramatoa Raisara zay henontsika tsara ny tenin'ny vadiny teo hoe na heno zay aritanay izy fa misy ary nisy montage. Zay mahatonga ana miverina any amin'le amin'ny voalohany hoe fa maninona le fitondram-panjakana tsy manao enquête amin'ireny enregistrement mivoaka be dia be reny zay tsy autorisé, encore moins consentant. Hoe inona marina ny tena rôle an'ireny olona miresaka ao anatin'ireny ary voatonona. Tsisy enquête kely raha fa tranquillos le olona. Misy député lehilahy koa ikakarakao tao. Tranquillos le olona. Io zany tsika opinion atsika vahoaka na ny opinion intellectuelle surtout dia tokony andinidinika hoe aza tratran'ny mialoka ihany. Tongofo nao tsongofon'olona. Voilà, merci Patrick Razafindrakoto. Le proactivité koa aloha eto tena enjana, proactif mihitsy le akamo. Merci beaucoup. Misy baraingo ngeda be mihitsy amin'le le acte sy le fihetsiky ny mpitondra fanjakana. Solitena ny mpitondra fanjakana ao amin'ny pôlisy. Fatany zany
Ary tokony ho fantan'izany hoe convalescent ilay olona. Donc manana droit an'izao izy. Tsy maintsy préservenao foana ny présomption d'innocence. D'autant plus ilay olona tsy maty. Ary il reste encore à démontrer. Tena naratra marina ve ilay olona? Izy zany tsy mahalala fa facile maka certificat médical ao Madagasikara. Izy zany tsy mahalala an'izany e. Zazakely teraka voamaly ara mahalala an'izany hoe nanaovana certificat médical dia ampigadraina ilay olona. Fa ny tanjonareo menakavy dia ny ampigadra n'ity ramatoa ity tsy voahany dossier anareo. Zay ny tena marina. Miandratrika izany ny démenti avy any amin'ny polisy, avy any amin'ny primature hoe tsy mpanolotsaina dia mahay marina, miakamisy Stéphane izany. Miandratrika izany ny démenti avy any amin'ny polisy hoe izay tsy manao harcèlement izany, ity ny lalàna mamatotra an'io, dia hitantsika eo ny fandehany. Est-ce qu'ils sont dans le vrai ou sinon dans la bonne procédure? Autrement, sao dia tratra ny vice de procédure dia afaka madidio indray ilay olona eo. Oui, tokony manao conférence de presse le Premier ministre maintenant que le ministre a été écarté. Quelle est la prise de décision du gouvernement, de l'exécutif? Pourquoi il n'y a pas enquête alors qu'il y a diffusion non autorisée, non consentant d'une bande d'enregistrement qui a nui, sinon qui nuisait le statut professionnel d'un collègue, de votre collègue, monsieur le Premier ministre? Ou est-ce que vous n'en êtes pas solidaire? Vous êtes solidaire plutôt du mauvais côté. Il ne suffisait pas d'admonester votre collaborateur, votre collègue. Vous êtes aussi obligé d'ouvrir une procédure d'enquête sur cette opération de dénigrement, sur cette opération ayant intention de nuire à autrui. Soit vous êtes un nul et complètement nul, soit vous faites ça de manière exprès parce que vous êtes concerné dans l'affaire. Personne n'est dupe, monsieur le Premier ministre. Personne n'est dupe. Gataka izay. Hazava aminay. Mpanolotsainanao marina avy io. Inona ny rôle le député anankiray, lehilahy, ao anatin'izao zavatra izao. Sur ce, mandra-peona daholo tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra, misaotra anareo be dia be an'ireto lanceur d'alerte, manome vaovao, manome dossier, manome sary, manome expertise, satria andeha matoa président, alao ho fantatrao fa na io aviation civile io ara tompoko dia misy déclaration, fausse déclaration be dia be mandeha ao, satria misy avion izay mandeha mametraka zavatra quelque part, tsy déclaré akory ary tsy fantatrao akory, ohatran'ny hoe avion école, dia nefa lasa ilay izy. Fantatrao tsara hoe inona ny zavatra ao anatin'io, inona ny entana. On m'a dit que c'est votre combat. Je veux bien partager avec vous, monsieur le Président, mais envoyez vos experts pour expertiser ces avions-là
ce qui est déclaré au niveau de l'aviation civile et l'heure de vol au bord, vous allez être surpris, ça ne correspond pas. C'est pas difficile de le contrôler. À partir de là, vous allez être tombé sur un bon chemin de ce qui est une opération de grosse magouille. Maar ça va. C'est un gamadis. Cette idée là, il faut organiser bien. On a des zavada, c'est une zavada reta. Daum bayira sambaran tike, qui a soulian. On a pu on a tout. Fallait une équipe à quatre. Alors j'aime pas dire que ça se vend déjà de fafiwa. Ça m'a dit que une nuit, sin si charmiasi no yengo. Tu m'as bien attendu, c'est mon sofal, comme un gars là, tu m'as sofal, c'est mon ofulamien. Tawezama Simarenina Si 13, hein, 12, mais c'est possible. Zatia Kanefianao Ulamaita Simaresi Nisainao Tuerinao Nifunauti Satianao de te Anafina fawe Defavo babu Tuluka famano tulu Nia natao Mapia tsara verati Isa windai Nadevo solo azawa punao Punati Tia tua finina Candefa de mini Ia samarana Tiwe Fudina dalla muditi Ia samara ku de fanta tu Fatewa nila now Ia samara na Iutiku Enya tsali lulu kafa Ia samara na Iutiku Ia samara na Tiwe Fudina dana Muditi Ia samara ku de fanta tu Fatewa nila now Ia samara na Iutiku Enya tsali lulu kafa Ia samara na Iutiku Atawezamba simarena Zatina Kanefianao Bulamaita simandre Simaresi Nisainao Tuerinao Nifunauti Zatianao Teteana fina fawe Efavo babu Nuluka famanu turu Nia natao Mapia tsara verati Isa windai Nadevo solo azawa punao Ulati Tia tua fenina Canefa de mini Ia samarana Tiwe Udina dala muditi Ia samara ku de fanta tu Fatewa nila na Ia samara na Liulutiku Enya tali lulu kafa Ia samara na Wekekua Ça va bien. Ti reti, hein, que watutkanareo miezaka ni corrompranareo, hein. Fanteneko nareo nisy nanao tentative, hein.
4 millions ariary tompoko. Ino kely ty io ty atolotra anareo. Rehefa miverina ny refrain dia hoeninareo. Tapahana satria sobedy. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you understand my I put my armor on so you that I'm unstoppable. I'm a virgin with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. I'm unstoppable today. I'm so confident. I'm unstoppable today. And for every mouth. Sur ce, bebay. Filomata tompoko. Ino tsara tsy stopy anareo atoizako foana nataoko satria j'ai confiance en moi. I'm so confident. C'est la conviction aussi. Today, I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Because Filomata le ary tompoko mandra-pioana. Zay ny afatra ho anareo. Fa sao ny volanareo fa jereko fotsiny. Ndao.